Tamin'izay zava-nisy teny amin'ny anjerimanontolo izay kosa fantatra fa telo ireo mpianatra ny samboriny mpitandro ny filaminana tamin'ity andro fatelo ny siny ny fihetsiketsehana nataon'ny mpianatra ity raha ny fanazavan'ny mitandro ny filaminana ny roa tamin'izy ireo no navotsitra andalana ary iray no ny tanana nanaovana fanadihadiana eny amin'ny bourigadeny gendarmerie pirenena teny Betongolo. Navotsitra ireo mpianatra miisa valo mirahalahy izay niatrika ny fampanohavana androany tetsy amin'ny tribunal na Anosy. Ravakarandriamanala mitatitra amin'ny vaovao eo amin'ny sariny tsirira Kotoary Sankosa. Tamin'ireo mpianatra avy amin'ny sekoly ambony teknika Votovorona sy avy amin'ny université n'Antananarivo izay mitotaly 12 mirahalahy no samboriny mpitandro filaminana nandritra fihetsiketsehana notanterahan'ny mpianatra teny Ankatso nandritra izay andro izay dia ny efatra tamin'izy ireo no efa nalefa ny mpitandro filaminana nody andalana. Ireo valo ambiny izay nitanana ary nanaovana fanadihadiana teny amin'ny bourigadeny gendarmerie pirenena Betongolo araka izany no niatrika ny fampanohavana androany teto Anosy. Izy ireo izay navotsitra ka afaka namonjy ny tokantrano misy azy tsirairay avy. Maro moa ireo mpianatra avy amin'ny Votovorona na avy eny amin'ny université n'Antananarivo no tonga nanotrana naman'izy ireo taty amin'ny fitsarana Anosy androany.